misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia nomeny tombonandro avelomana ary tsy vitan'izany fa nataony nahatratra ny andro androany dia ny andro ahafahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra izany. Manaraka izany fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra izay tompon'andraikitra ato amin'izao fiangonana rehefi androndra kely izao sy reto ekipa mpiara-miasa ireto ny manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manolotra n'izao fotoam-pivavahana izao ary ianareo izay manaraka n'izao fotoana izao ihany koa amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Zahay hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny tompany amangy antsika tsiraray avy ka ho fahasoavana ho fitahiana ho antsika ty fotoam-pivavahana iarahantsika manatotosa ity. Ho anareo izay any atokantrano moa dia entanina manokana mba tsy ho mpijery fotsiny ianareo na ho mpanaraka fotsiny fa mba andray anjara mihitsy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mandritry ny izao fotoam-pivavahana iarahantsika manatanteraka izao. Hivavaka avy hatrany azy isika ka ametraka an'ity fotoana androany ity mba ho itahin'Andriamanitra tokoa izany. Ahondre alohantsika tompoko. Ry Andriamanitra, Ray ny malala, Ray ny masina, Ray ny izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa nomenao tombonandro avelomana ary nitaominao mba hanompo anao Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Koa ankehitriny azy dia miantso anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy ary mangataka mba ho tahinao be mihitsy zao fotoam-pivavahana iarahanay manatanteraka izao. Ka ny tsiraray avy aminay dia ndray zavatsoa avy any aminao Andriamanitra. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho voavonjy, reo izay matsapa-tena fa mbola misy hery ratsy mitatao sy mitambesitra amin'ny fiainany ho afaka arabaky tenana izy ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Tahaka izay fa nataonao tany amin'ny hafa dia mbola ataonao aminay rehetra amin'ity andro androany ity. Omenanao Andriamanitra tsy toa ny dera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Melohany isantsika ny fotoam-pivavahana dia maki baiboly isika arak'izay voasoratra ato amin'ny Salamo 7:7. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mity hafantanana ry firenena rehetra, mioby ho an'ny Andriamanitra, fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra petraka eo ambony seza fiandrianana masina, ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona ho olon'Andriamanitra Abrahama fa an'Andriamanitra ny apingany tany avo indrindra izy. Amen. Ira roa avy hatrany no iarahantsika rehetra manohy izao fanompoana an'Andriamanitra izao, ka dia mbola veriko indray hoe ianareo izay any atokantrano any dia mandraisa anjara miaraka mihira aminay. Omena tompo ny voninahitra tompoko. Ira roa zany no iarahantsika manatotosa. Omena tompo reriany no voninahitra ary azy reriany mandrakizay zany. Alohan'ny iterana an'Andriamanitra dia mbola manamafy ny fiarabana
ho antsika rehetra ny tokantrano amin'izao ora sy fotoana izao manaraka ity fotoam-bavaka ity manonona ny fiadanan'i Jesosy izay dia manonona ny fitahiana ihany koa ary rehefa natobany teo amin'ny fiainanao maraina sady ny fahasoavana ka dia mbola hitomby izany fahasoavana izany ao anatin'ity fotoam-bavaka ity dia izaran-tenin'Andriamanitra anankiray amintsika manamafy hatrany efa nilaza teo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny vakiany teo hoe avy indrindra Andriamanitra fa ao amin'ny Deutéronomia 10:7-7 dia mbona manamafy fa tena avy indrindra Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe fa Jehovah Andriamanitra no avy indrindra izy sy tompony tompo Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izy. Tena androany dia naiza toerana misy ianao ka manaraka an'ity fotoam-bavaka ity andao tena hoe ometsika azy Andriamanitra avy indrindra izy satria nahoana izy no avy indrindra tompony fahefana rehetra afaka manao ny zavatra rehetra misy ho tsy misy ary afaka manao ny tsy misy ho misy mahery Andriamanitra ary na dia tsy hitany masonao azy izy tena mendrika fanajana satria izy ilay avy indrindra. Andao tsika hiaraka iakohaka amin'ny alalan'ity ity hoe avy indrindra ianao Andriamanitra raha mety aminao naiza toerana misy ianao atokany an'Andriamanitra mihitsy ny fonao manompo azy amin'ny herinao rehetra manompo azy amin'ny fanahinao rehetra akopio ny masonofinao ary raha mety aminao raha ny manandra tanana tena hoe voay tena triarinao anatin'ny fonao dia andao hiaraka ikohaka anajany izany hoe Andriamanitra avy indrindra. Sotra Jesosy akasitraka Jesosy
mety aminao dia andao mbola nakipy masontsika itsika mbola nandratra azy isika satria Andriamanitra avy indrindra izy tamin'ny andro ny zanaka Israely niaraka tamin'ny Mosesy dia nanao hira hosana nanao hira fanandratana ny avy indrindra izy satria miaiky izy fa Andriamanitra avy indrindra tokoa ny Andriamanitra antsika Andriamanitra mahefa amin'ny zavatra rehetra izy irery ihany no afaka ometsika ny tera androany izy irery ihany no afaka saratra androany okisaratra ianao Jesosy ao okisaratra eto amin'ity toerana ity ianao anasitrana ny tsirairay avy ianao anatin'izany misandrata eto ianao Jesosy aleluia aleluia naontsika iray feo hoe pantsaka ny voninahitra pantsaka ny voninahitra midina min'ny afony mameny tany mameny
Hosanna minha bendita. Hosanna, Hosanna, Hosanna minha bendita. Hosanna, Hosanna, Hosanna minha bendita. Hosanna minha bendita. Hosanna minha bendita. Misaotra Andriamanitro fa no fahasoavanao lehibe dia afaka nanompanao tamin'ny alalan'ny hira fidiarana izahay ho anao ny tera-tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao fotoan'izao isika dia tonga amin'ny fotoana izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra indray. Aoka fantatsika rehetra fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra miteny amin'ny olony. Ary raha mangetahety ianao dia hiteny manokana aminao izy ka hoery lehibe ho anao ny teny na ny afatra izay ampitondrainy anay mpanompon'Andriamanitra. Dia mariana fa ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao fa tsy voalatsako teo moa dia afaka manasitrana ny marary ny tompo, afaka mama miolana izy, afaka mitondra fitahiana ho antsika izy. Zay zavatra rehetra ataoko hoe irinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao dia aoka ino anao fa ho ataon'Andriamanitra tokoa izany ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Omentsika toerana vetrany reto namany reto fa iroso amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra ny tenako izany. Ny fampianarana na ny fanetanana entiko ho antsika fiangonana amin'ity andro androany ity dia izao: ataovy zava-dehibe sady ataovy fiainana ny vavaka na ny resaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Tena miandry atsika ho amin'izany mihitsy io tompon'Andriamanitra tsy toy io. Andonke antsika amaky baiboly arak'izay voalaza ato amin'ny Salamy 5:50 vakilina amin'ny anaran'i Jesosy, ny andininy 4:20, 7:20 ary ny andininy 2:20. Toy izao voasoratra: raha izao dia Andriamanitra no antsoiko, ary Jehovah no amonjy ahy, ary iva sy maraina ary mitatao vovonana no itarainako sy itolokoko. 2:20 apetrao amin'ny Jehovah ny entanao, ary izy no anohana anao, tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Luka 2:20 toy izao indray voasoratra 1:1 ka hatramin'ny 1:9. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy matahotra an'Andriamanitra na miana mahasolony, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy miana mahasolony mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampahasotra. Ary ny tompo ino izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro amanalina, ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Ry havanao, ry fiangonana kristianina, tantaraiko amintsika rehetra fa reo olon'Andriamanitra voalaza ato anatyity baiboly ity dia samy nanao ny vavaka ho zava-dehibe daholo sady nanao ny vavaka ho tena fiainana mihitsy. Eny na dia ny tompo Jesosy azy
lay atsontsika hoe zanak'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra raitsy to anao mission ety ambony tany dia tsy nampianatra na hoe nanentana ny olona fotsiny mba hanao ny vavaka ho zava-dehibe izy fa izy mihitsy no nanao ny vavaka ho zava-dehibe sady nanao ny vavaka ho tena fiainana. Ataoko fa mazava lay voalaza ao amin'liko toko fa 20 andiny voalohany ary rao tsara ny voasoratra hoe nanao fanoharana Jesosy fa tsy mety hoy izy raha tsy mivavaka mandrakariva isika ary tsy tokony ho reraka amin'izany. Zay le teny nambaran'i Jesosy. Ary ato amin'ny boky Matio toko fa 7 dia aro tsara iny voalaza mikasy any amin'i Jesosy manokana andiny 2 sy andiny 7 arao ihany koa ny voasoratra ambany io. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana atsambokely Jesosy ka hita eo anoloany hoe napita mandra-pandravany ny vahoaka. Andiny 7 ity le tiako tsindrina. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Amafisiko zany fa na dia nitombo Jesosy azy dia tsy nampianatra na hoe nanentana ny olona fotsiny mba hanao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana fa izy mihitsy nandritry ny fotoana nandalova tety ambony tany dia nanao ny vavaka ho zava-dehibe sady nanao ny vavaka ho tena fiainana. Ny vavaka zay resako amintsika kristianina rehetra manerana amin'ny Madagasikara na isika malagasy zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao naiza misy anao dia lay resaka hifanaovana amin'Andriamanitra. Lay resaka hifanaovana amin'Andriamanitra, ianao miresaka amin'Andriamanitra. Vavaka moa zany no ilazantsika an'izay zavatra zay. Ka hoy aho hoe amin'ny fiangonana kristianina anao tompoko, amin'ny olon'Andriamanitra anao, raha tena zany tokoa ianao io dia ataovy zava-dehibe sy fiainana tahaka zany ihany koa ny vavaka na ny resaka zay ifanaovantsika amin'Andriamanitra. Atao vitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa tena araka zany mihitsy ny fiainanao, ny fiainantsika tsiraray avy isambatan'olona. Ka na misy olana na tsy misy olana dia zay foana ataovy zava-dehibe sady ataovy fiainana ny manao vavaka na ny miresaka amin'Andriamanitra. Ohatra, tantaran'olona iray hita ao anaty'ity baiboly ity zao tantarako aminareo zao. Ary ohatra natao alaina tahaka mihitsy le izy. Ato amin'ny bokin'ny Luka toko 2 no misy le tantara. Voalaza zao fa nisy vehivavy anankiray, Ana no anarany, mpaminany vavy izy io. Araka ny voalaza amin'ny baiboly nanao ny vavaka ho zava-dehibe sady fiainana mihitsy izy nandritry ny fahavelomany teto ambonin'ny tany. Satria voalaza amin'ny baiboly fa nanompan'Andriamanitra tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro amanalina ity vehivavy atao hoe Ana na ity vehivavy atao hoe mpaminany ity. Nanao an'izany izy tao akanjany teboly. Natao foana zany fiainana mivavaka izany. Toy izao ny voasoratra fandoka vakitsika Luka toko 2. Luka toko 2. Toy izao ny voasoratra dia vakitsika ny andininy fa 9:30 ka hatramin'ny andininy fa 9:30. Andiny fa 9:30 sy fa 7:30 ihany. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavy Fanuela, avy tamin'ny firenen'ny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorianany na Virginia azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona ary tsy niala teo akanjany teboly izy fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana
andro amanalina. Zay zany voasoratra. Riavana malala. Tiako raha mba anana fiainana tahaka zany ambarako zany isika amin'ny mahafiangonana kristianantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Fa ankoatran'izany mitondra ny olon'Andriamanitra ho amin'ny fandresena lehibe tompoko ny vavaka atao, satria amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika no amahan'Andriamanitra ny olona misy eo amin'ny olona izay manompo azy. Ianao zany raha manao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho fiainana, dia amin'ny alalan'iny vavaka ataonao iny no hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainanao mba ahafahany mama ny olana misy eo aminao. Ianao nge ny fanoharana nataon'i Jesosy mba ho azonao tsara zay fanazavana netiko zay. Ao amin'ny liko toko 20 lay no vakiana tery aloha. Eno tsara. Nanao fanoharana Jesosy fa tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy vehivavy izay nanana olana lehibe mihitsy izy. Tena olana lehibe satria olana teo ara-pitsarana. Dia inona tao an-tsainy? Izy tsy inona? Olona vehivavy malahelo, vehivavy mahantra. Ilay adversairany olona manana maizy azy, manana volana, manana ny arenana. Dia fatatsara hoe tsy aresy an'io adversairany io mihitsy izy na dia olona manana marina azy. Dia inona nataony? Lasa izy nanatona ilay mpitsara. Dia niangavy tamin'ilay mpitsara mba hamindra fo aminy ilay mpitsara, mba hamonjy azy ilay mpitsara, mba hampandresy azy ilay mpitsara. Fa saingy izao lavin'ilay mpitsara ny fangatahana. Dia lasa izy sy nandeha. Dia niverenana indray ilay mpitsara. Zay ilay fanoharana natao Jesosy ato amin'ny Luka toko 20. Verenana indray dia nidodomina. Dia nampandroso ilay mpitsara. Vao nity izy tonga dia hoy ilay mpitsara hoe tsy efa niteny aminao fa tsisy azoko atao ho anao. Mandana verina. Dia mivoaka indray izy. Tsy lasa lavitra akory izy. Dia nieritreritra teo indray. Andeha rangambola iverenana kany ilay mpitsara. Dia nandondony izy. Hoe, dia nampandroso ilay mpitsara. Dia rehefa nitra izy, tezitra be mihitsy ilay mpitsara hoe inona ty ataonao? Tsy mahiteny malagasy, tsy mahiteny gasy. Efa miteny efa tsisy rariny azoko meko anao. Mandehana voaka. Dia voaka izy. Fa mbola verena indray. Zay nidika ilay fanoharana nataon'i Jesosy. Dia nidodomy indray. Dia nampandroso ilay mpitsara. Dia mbola ilay vehivavy ihany. Dia zao ny tao an-tsain'ilay mpitsara. Omeko rariny ihany ity vehivavy mpitondra teny ity fa fandrao anahirana izy amin'izao izy tonga matetika izao. Omeko rariny ihany ity vehivavy mpitondra teny ity. Dia ahoana ho Jesosy Kristy? Eno tsara nge. 5. Aroa ny tompo. Eno zay lazain'ilay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidy ny va zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra fa izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Zany hoe isika olon'Andriamanitra io, isika vahoaka kristianina io raha manao ny vavaka ho zava-dehibe ho tena fiainana mihitsy. Misy zavatra entinao amin'Andriamanitra satria misy olana tsy voavanao, misy zavatra azo lazaina hoe tena tsy hitanao mihitsy zay lalako mbana ialanao amin'ilay izy. Tiako milaza aminao fa araka io mihitsy no hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho Jesosy aminao manokana zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Eno zay ilay mpitsara tsy marina. 7. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidy fa zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra fa izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana ianao. Manamarina zany io fanoharana zay nataon'i Jesosy zany tantaran'i Daniela. Ao amin'ny Daniela toko 9. Daniela riavana malala dia iray amin'ireo olon'Andriamanitra voalaza ato amin'ny testamenta taloha. Anisan'ireo olon'Andriamanitra nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy tena fiainana
ity lehilahy atao hoe Daniela ity, satria voasoratra ato amin'ny Daniela 1:20 fa intelo isan'andro mihitsy Daniela no nanao an'izany vavaka izany. Ndray andro azy tojolana lehibe ity lehilahy atao hoe Daniela ity lehilahy antsoina hoe olon'Andriamanitra ity lehilahy izay nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy fiainana ity. Tojolana lehibe izy satria nisy lalàna sy didy navoaka tamin'izany fotoan'izany. Lalàna sy didy zay azo lasaina fa olana lehibe ho azy satria manomana azy ho amin'ny fahafatesana mihitsy. Toy izao ny fandehan'le tantara. Namoaka lalàna sy didy zaka tamin'izany fotoan'izany. Fa na iza tsy misy avana io ka manana eritreritra anao vavaka, anao fangatahana, dia nivoaka ny lalàna sy ny didy fa tsy azo atao mihitsy zany. Fa raha anao vavaka sy fangatahana amin'ny olona dia ilaina tsy maintsy manao vavaka amin'ny mpanjaka na manao fangatahana amin'ny mpanjaka. Fa zay mandika an'izany lalàna sy didy zany dia efa voasoratra ao anatin'ilay lalàna sy didy fa ho samborina izy dia atsipy any anaty lavaka misy liona mba ho faty, satria mandika ny lalàna sy ny didy na ny teny nataon'ny mpanjaka. Amin'ny Daniela nefa zava-pady zany, zavatra tsy fanao zany hoe hivavaka ve ao, nanao fangatahana ve ao dia amin'ny olombelona na dia mpanjaka aza izy, fa raha mivavaka ao dia manao vavaka amin'Andriamanitra. Raha manao fangatahana ao dia manao fangatahana amin'Andriamanitra lay nahary an'izao rehetra izao. Noho izany dia tsy maintsy nampiarina tamin'ny Daniela zany ny lalàna sy ny didy. No samborina izy dia natsipy tao anaty lavaka misy liona. Zay zany le izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa iny Daniela fa voahiso ny didy fa tsy maintsy zay no hiatra aminy hoe ho samborina izy dia ho atsipy ao anaty lavaka misy liona. Dia inona nataony? Nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana izy. Andaovaka itsika ny voalaza ato amin'ny Daniela 2:9. Dia vakitsika manomboka amin'ny 7 mihitsy ilay tantara. Dia sao maritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy solompanjaka ireo. Ary zao no nataony taminy: ry Darius mpanjaka ho velona mandrakizay ane ianao. Ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolotsaina ary ny gouvernoura dia mifanara-kevitra fa tokony anao lalàna sy didy mafy anao ry mpanjaka, ka nazovy no anao fangatahana ato anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona, afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia tsipy ao andavaky ny liona izy. Ankehitriny ry mpanjaka ataovy mafy ny lalàna ka sy hosony mba tsy hiova araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana zay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka sony izany lalàna sy didy izany. Ity amin'izay lay zava-dehibe ny ainan'i Daniela. 11 noho ny fantatra Daniela fa efa voasony ny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankelin'ny tranony ambony na nandrifany Jerosalema dia nivoha koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Mazava be riavana ny voasoratra. Rehefa hitan'ny Daniela fa voahiso ny didy ary tsy maintsy ampiarina aminy lalàna sy ny didy hoe ho samborina zany izy, satria tsy nety nanao vavaka tamin'ny mpanjaka, tsy nety nanao fangatahana tamin'ny mpanjaka, dia inona nataony ho eo araka voasoratra io? Ny vavaka intelo isan'andro izy, satria efa fanaony hatramin'ny taloha le izy, fony izy tsy mbola nisy olana, fony izy mbola nanana fiainana tsara sy nafinaritra, dia zay ny telo isan'andro izy no vavaka. Tonga indray ny olana
dia mbola nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho fiainana intelo isan'andro izy. Zay le voasoratra, voasambotra azy izy. Dia nalefa tany anaty lavaka misy liona. Akory ny havana magaga, akory ny riavana malala ny zavatra ny tranga. Fa nanao zava-magaga tsy takatra ny saina teo amin'ny Daniela Andriamanitra. Tena tsy takatra ny saina maneritreritry ny olombelona mihitsy le izy. Satria rehefa natsipy teo anaty lavaka misy liona Daniela, tsy afaka nanao na inona tamin'ny Daniela mihitsy reo liona be dehibe, na dia atao hoe liona efa nona ary zareo. Satria nahoana? Satria nandeha mialoha tany anaty lavaka ny anjelin'Andriamanitra mba anakombona ny vavan'ny liona, mba tsy handratra ny Daniela, mba tsy hinana ny Daniela. Gaga ny talanjona izy. Tsy mbola hita fisehony zavatra magaga tahako izao teto amin'ity fanjakako ity mihitsy aho, na tany aloha tany na taty aoriana. Tsy mbola nandre zavatra tahaka izany mihitsy aho izy izy. Hoe olombelona natsipo anaty lavaka misy liona, kanefa dia tsy afaka nanao na inona teo amin'ny fiainany ilay liona. Teo zany no voaporofo amin'ny mpanjaka hoe lay Andriamanitra Daniela zay nanaovany vavaka isan'andro isan'andro, zany Andriamanitra zany no nitrantsehatra ka namonjy any Daniela. Riavanao, olon'Andriamanitra tokoa ve ianao zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao? Ary efa ny safidiny anompan'Andriamanitra marina ve ianao zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao? Raha eny ny valiteninao dia zao tompoko, zao ihany. Atao zava-dehibe ary atao fiainana ny manao vavaka na ny manao resaka amin'Andriamanitra. Atao zava-dehibe, atao fiainana zany. Fantania manaraka ny ray. Sa anisan'ireo olona manana olana ve ianao? Inona le olana? Inona le olana ho ia? Dia ho ia hoe eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka daholo zany olanao izany. Raiso le fanoarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 20:20 ilay nivakintsika terem-boalohany. Ary ataovy ihany koa izay efa nataon'i Daniela ho famahana ny olana nisy teo amin'ny Daniela. Andonge averiko vakiana kely ilay fanoarana nataon'i Jesosy izay anetanako anao hoe tena iainy ataovy tena fiainanao ity voasoratra ity. Luka 20:20 vakiana manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray zay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolony. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany zay naka ho amin'ny matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena masolony, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampasosotra. 9:7 Arony tompo, eno zay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitaraina aminy andro amanaliny, ary moa hitaredretra va izy. 9:7 lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Raiso zay fanoarina ataon'i Jesosy zay, aroka tena iainanao mihitsy raha toka misy olana tokoa eo amin'ny fiainanao. Dia atao vakitsika indray ny tantaran'i Daniela. Daniela toko fahenina dia avy hatrany ny 9:10 no vakitsika. Ary no fantatra Daniela fa efa voisiny iny didy dia nakao hatrany izy, ary ny varavarakely ny tranony ambony na nandrifany Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Vokatra zany rehetra hitra zany dia zao ny voasoratra. Vakiana eo amin'ny 5:20. Ary ny mpanjaka nandidy ka netiny ireo lehilahy niapangany Daniela ireo dia natsipy tao an-davaka ny liona izy mba nivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy
ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra zay monina ambony tany rehetra hoe hitombo ane ny fiadananareo, manao lalànao mba ankovitany olona sy atahorany eo anatren'Andriamanitra Daniela herina ny fanjakako rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maritra mandrakizay, ny fanjakany tsy ho rava ary ny fanapahana haritra hatramin'ny farany. Izy no namonjy sy nanafaka ary izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fagagana any an-danitra sy aty an-tany, ary izy no namonjy any Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izy no namonjy any Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary zany Daniela zany dia nambina tamin'ny nanjakany Dariusy sy tamin'ny nanjakany Kirosy Persiana. Mandeha ihany araka zany tantara voalaza mikasy any amin'ny Daniela izany ihany koa ianao. Davida ihany koa rehefa namalala, Davida dia nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy fiainana, ary nataony ihany koa izany vavaka izany ho famahana ny olana nisy teo aminy tamin'izy velona teto ambony tany. Andonge efa kitsika verina indray lay Salamo 120 fa manambarany amin'ny Davida mantsy izy io le nivakina ty ary aloha. Salamo 120 dia ny 120 sy 120. Raha izao ho Davida dia Andriamanitra no antsoko. Raha ianao kosa iza no antsonao manoloana ny olana misy amin'ny fiainanao. Raha izao dia Andriamanitra no antsoko ho Davida, ary Jehova no amonjy ahy. Tena tao amin'ny finoana fa Andriamanitra zany tena amonjy azy tokoa. Ary manahoana ny finoanao? Mino ve anao fa amonjy anao Andriamanitra raha iantsoan'Andriamanitra ianao manoloana ny olana misy amin'ny fiainanao? 120. Hariva sy maraina ary mitaotao vovonana no hitarainako sy hitolokoko dia ian'ny feoko izy. Maraina. Hariva ozy izy dia maraina ary mitaotao vovonana no anaovany Davida vavaka teo natren'Andriamanitra. Dia tena surany tenany mihitsy izy tamin'izany fa amonjy azy Andriamanitra. Eo amin'ny 120 zao ny torohevitra lomeny, apatra ho amin'ny Jehova ny entanareo, apatra ho amin'ny Jehova ny olana misy amin'ny fiainanareo, ary izy no anohana anao, tsy avelanao gozozo mandrakizay ny marina. Ry havanao, zany ny fiainan'i Daniela, zany tena momba azy manokana. Ary ity vavaka ataontsika ity nge ry havana, raha milafiny ara-panahy tena miantoka ny ara-panahintsika mba ho tsara sy mba haritra hatramin'ny farany, ary ho tonga somatsara any amin'ilay misy an Jesosy Kristy. Raha milafiny ara-nofo dia tena miantoka ny fiainantsika mandritra fahavelomany, indrindra fa amin'izao vaninandro misy antsika izao, zay amin'ny karazany mihitsy ny olana misy eto ambony tany. Iza no antenenao fa hamonjy anao tompoko? Iza? Sa mbola misy olona eritreretinao fa mahavoavonjy anao manoloana ny olana misy amin'ny fiainanao? Inoko fa tsy misy. Efa be dehibe anao ny diso fanantenana. Efa be dehibe anao ny diso fanantenana. Fa raha hitodika amin'Andriamanitra ianao ka anao ny vavaka ho zava-dehibe sy fiainana, tahaka izay nataony Davida, tahaka izay nataony Daniela, araka le ho fanoharana nataony Jesosy, minsy matoky ao. Fa tsy andalo fotsiny ty taona diavintsika ity, fa tena ho asehon'Andriamanitra aminao, fa ho raisiny an-tanana ianao, ho raisiny andraikitra ianao, dia amahy ny olana eo amin'ny fiainanao izy. Ho famaranako ny hafatra azy, na ho famaranako ny fampianarana sy ny fanentanana dia zao. Tsy mety intsony ry havana malalo, raha manamaivana ny vavaka isika fiangonana kristianina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Efa manitsaka ny vaninandro farany nge sika ry havana malaly. Tena arabaky teny efa manitsaka ny vaninandro farany. Ary ao anatin'ny vaninandro farany, araka ny nampianaran'ny Baiboly, dia amin'ny karazany ireo fahoriana izay antefa amin'ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ety. Fa saingy izao, ny olona izay manana an Jehova ho Andriamanitra hivavahana,
ny olona izay manana an Jesosy Kristy velona ato anatiny, ary ny olona izay manao mivavaka ho zava-dehibe sy fiainana, dia tsy maintsy ho avan'Andriamanitra izy. Tsy maintsy ho avan'Andriamanitra izy. Tsy avelan'Andriamanitra hitovy amin'ny olona rehetra. Zany indrindra no antony mahatonga amin'ity androandroany ity nanaiky nitondra zao afatra izao, satria fantatro fa Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no mampiteny, ary miteny amintsika rehetra kristianina, fiangonana kristianina izy. Ka dia anjaranao sy tsy manapa-kevitra. Ahoana ny aminao? Zavatra tsapako mantsy dia izao. Maro amin'ny olona, maro amin'ny kristianina no manamaivana ny vavaka tao. Tena arabaky teny, manamaivana ny vavaka tao. Nanomboka mbola kely izy dia efa mitezana tamin'ny fivavahana kristianina. Antitra ihany izy. Fa rehefa tena ranao akaiky ny tena tantara-piainany, dia tsy manao ny vavaka ho zava-dehibe sy fiainana izy. Tsy mbola hitanao zany izy hoe nalokana fotoana isan'andro nandoliana teo anatr'Andriamanitra anamafisana ny fahaloran-tenany amin'Andriamanitra. Na hoe nandolia teo anatr'Andriamanitra satria nanana olana izy, satria ny zavatra nanahirana azy teo amin'ny fiainana. Tsy mbola hitanao nanao an'izany izy. Be dia be mihitsy ny kristiana no manana fiainana tahaka izany. Ahoana tompoko no anananao antoka fa ho tafita somatsara ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ianao raha toka tatak'izany ny toetranao na ny toepanahinao. Ahoana no anananao antoka fa hamonjy anao Andriamanitra amin'izao maha-kristiananao zao, raha ohatra ka le tena sekre mitondra fandresena azy tsy mba hiainanao, tsy mba hampiarinao eo amin'ny fiainana. Ny tompany hamindra fo amintsika rehetra rehetra dia isika kristianina, isika fiangonana kristianina zay nanaraka zao fotoam-pivavahana izao. Engane ka napa-kevitra ianao manomboka androany fa isan'andro dia hanokana fotoana anaovana vavaka amin'Andriamanitra. Isan'andro dia hiresaka amin'Andriamanitra ianao. Tahak'izay efa nataon'i David, tahak'izay efa nataon'i Daniel, eny tahak'izay efa nataon'i Jesosy Kristy mihitsy azy. Andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, dia apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavaka ho anareo ihany koa ao. Andriamanitra misaotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanomponao, fa afaka nitondra ny teninao tamin'ity androandroany ity. Afatra zay anentananao ny fiangonana rehetra dia ireo olona zay efa nino sy nandray an'i Jesosy mba hanao ny vavaka ho zava-dehibe sy hanao ny vavaka ho tena fiainana. Andriamanitra, ny fanenao masina ane hikasika ny tsiraray avy ka manomboka androany dia andray fanapa-kevitra ny olonao rehetra fa tena hivavaka tokoa, tena hifandray aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tokoa. Anao an'izany vavaka zany ho tena fiainana. Ary na iza tapa-kevitra ho amin'izany dia asehoy ny herin'ny fitiavanao azy, fa hamonjy azy tokoa ianao, indrindra fa ireo izay manana olana, ireo mandalo fahasiranana, hamonjy azy tokoa ianao. Ary raha misy zavatra iriny, ianao no Andriamanitra anefa izany. Omenanao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Omena tompo ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Andao tsika mbola anao hira anankiray aloha dia orina ty hiritia dia roso amin'ny fandarana manaraka indray zany isika. Naoka anaovantsika hira sy anatanterantsika an'izany fiderana ho fampona an'Andriamanitra izany. Deo tsika mbola nandratra an'ilay avy indrindra amin'ny alalan'ny hira fiderana, hira firavoravoana, hoe tsika nandrantana azy dia manaiga tsika tsirairay avy any tonga trano any izay hiaraka hidera nandratra an'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Kambunye ni seza fianziananga ni tani nufitwe
mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana any amin'ny avindrindra 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 Bau Yahweh mipetraka ambony zao rehetra izao manandratra tsy rano tsy rony vato irony fa amin'ny fitoerana manilay mipetraka ambony zao rehetra izao manandratra tsy rano tsy rony vato irony fa amin'ny fitoerana Oh Yahweh Halleluja. Misaotra tompo isika tamin'izay hira nataontsika izay. Amin'izao fotoana izao isika tompoko dia toy ny fanaontsika rehefa manotrina fitoam-pivavahana tahaka izao tsika dia hitondra fanatitra indray. Hitondra izay zavatra vokatra fontsika omentsika ho an'Andriamanitra ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia tsy adino ihany koa anefa ny mitondra ny ampafolo-karena izay efa ampafolo-karena ny tahin'Andriamanitra atsika. Ampatsifoka anareo foana moa ny teniko tato ato hoe rehefa mandray fahasoavana ianao, mandray fitahina ianao, ohatra hoe mandray vola ianao, dia iza no voalohany omenao ny ampahan'izany volanao zany? Iza? Ny olana misy ao fiainanao ve no andefasanao voalohany ny volanao? Ndrosa tsy voaefa ve no voalohany andefasanao volanao? Ho an'ny fiainanao manokana ve no voalohany andefasanao volanao? Fa raha izao, raha nitiko anatin'ny Baiboly dia
dia mampahiranareo aho ny ampahany volanao voalohany dia omeo ho an'Andriamanitra dia ny ampafolony izany fa hitahin'Andriamanitra ny ambony volanao eo an-tananao zany ny ampafolony menao an'Andriamanitra fa ny fa ny ambony zay kosa dia inoko fa horaisin'Andriamanitra tanana ka ho tahiny dia ho hitanao ny fahagagan'Andriamanitra fa anana ny ampy eo an-tananao ianao hivavaka ho an'izany fanatitra izany tsika amin'izao fotoana izao ka tazomena tananao zay fanomaninao tompoko ho anareo ilay tokantrano any dia tazomena tananao zay fanomaninao fa hivavaka tsika ray malalo misotranao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mame voninahitra anao zahay amin'ity androandroany ity hitondra ny fanatitra na ny ampafolony ny olonao androany koa dia misy matoky aho fa amangy azy ireo ianao ka anamarina ny voasorotra ao anatin'ny baiboly anamarina ilay fanazavana ny eto ampanomponao teo ka ny ampahany sisa amin'ny volana dia ho tahinao tokoa ary ho arovanao manoloana ny ara-tsim-panany devoly zay mikasy andany an'izany voly zany hitompo fitahinany ny fiangonanao Andriamanitra ny tera sy ny ajary ny voninahitra atolotra ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen anao iranankiray sika dia ao anatin'izany tanterantsika ny fanaterana ny fanatitra dia ho anareo any tokantrano moa dia isaorana tompo fa efa misokatra fiangonana dia afaka makaty amin'ny tranon'Andriamanitra nareo mitondra an'izany fanatitra na ny ampafolon'izay fonareo omenareo an'Andriamanitra izany hira anankiray zany mbola iarahantsika manao tompoko Itaku satana res rani mandidinai zomando chani mandes antesoni donite akwe Razere kunovalu itaku sesomandes Razere kunova itaku satana res rani mandidinai zomando chani mandes sesoni donite akwe Siururu fitahi Fantakani fivali Silazai smensinis Tuta mea jungenesi Oh sana Wanade manj magat Pambulise Tuasi dontite akwe Magal pamurise tuas vidantite akwe Sana Wanande manj magal pamurise tuas vidantite akwe Ranjerek nyawalu itaku zeso magal Ranjerek nyawapa isatana vakibab Rani mandidinai tena vakibaba mis apa natura kwe Razere kunovalu itaku zeso magal
Rajereko ny ao afaly ny satana vakiva na ny manodidina tena vakivava misy afafany natyrako Jesosy ato agnatiko zanak'Andriamanitro zay lazay tsy maintsy misy tuta amin'ny andro Genesis dia sorana moa ny tompo zay ndeha fantahantsika tamin'ity androandroany ity omena azy ny voninahitra amin'izao fotoana izao sika dia anokana fotoana indray voalohany isotra n'Andriamanitra no zao fisokafany varavara ny trano fiangonana izao ka afaka manao fotoam-pivavahana isika ary vavaka isika mba hitohy tsy hijanona intsony ny fotoam-pivavahana zay tatiarantsika fiangonana kristianina rehetra izany andahoro tonga dia hivavaka ho amin'izay tsika raha sitrakareo dia apetrao amin'ny fonareo ny tanana ry tompandriamanitra eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa noho ny fahasoavanao lehibe dia nahazo famindram-po ny fiangonanao ka nisokatra indray ny varavaran'ny trano fiangonana ka afaka manana tanteraka fotoam-pivavahana tahaka izao ataonay izao izahay misaotranao zahay ny amin'izany fahasoavana izany ary ankehitriny dia mivavaka aminao zahay tena mivavaka aminao amin'ny fonay rehetra mba tsy hisy intsony ny fikatona ny varavarany trano fiangonanao mba ahafahanay Andriamanitra manompanao tena manompanao mandritra ny fahavelomanay eto ambony ty tany ity ny fanahy ratsy zay fototra mitondra aretina mitondra fahafatesana ary ao ambadika ny fanakatonana trano fiangonana dia toerinay amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakely intsony tsy havita mission intsony amin'ny anaran'i Jesosy ary mivavaka ihany koa zahay amin'izao fotoana izao mba tsy siako ny ratsy eo amin'ny fiangonanao ray manontolo na iza ny fikatona ny varavarany trano fiangonana tao anatin'izay ray volana mahery zay tsy siako ny ratsy Andriamanitra fa ny tsiraray avy aminay dia vanginy ny fanenao masina ka tonga olona mahery satria avadika ho Andriamanitra ho zavatsoa nitetika ny devoly zay tonga teto Madagasikara tonga teto amin'ity firenena ity ary nitetika ny devoly zay nanakatona varavarana trano fiangonana misaotra Andriamanitra omenanao ny dera sy mihaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen dia ny voninahitra moa an'Andriamanitra irery ihany amin'izao fotoana izao indray tsika dia andao hanokana fotoana anaovana vavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy ary ho an'izao mpitondra ny firenentsika izao ho an'ny mpitondra fanjakana izany ady tsy andraikitra lehibe ankenin'Andriamanitra amintsika izany anjara biriky etitsika manarina ny firenena izany andao ary hivavaka sika tompoko ry tompandriamanitra eo
mbola raisinay ho fitahina lehibe ho anay ny fahafahanay fiangonana kristianina amin'izao ora izao, manao vavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ity firenena malagasy ity, ary ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Vavaka aminao zahay mba ho tonga eto Madagasikara, ho tonga eto amin'ity firenena ity ny famangin'ny fanenao masina, ka hitodika aminao ny vahoaka malagasy, anapa-kevitra hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny lalan'ny ratsy, ary anapa-kevitra han'olon-tena ho anao Jesosy, handray anao Jesosy, satria zany lalatokana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, amonjena any Madagasikara, amonjena an'ity firenena malagasy ity sy izao vahoaka malagasy izao. Mivavaka aminao ihany koa zahay ho an'ny mpitondra fanjakana, ho an'izao mpitondra firenena malagasy izao, ho an'ireo izay manam-pahefana hatrety amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena, amangy an'ireo mpitondra fanjakan'ireo ane anao, ary ny fanenao masina ny gasika azy ireo, ka ho fantatra izy ireo ny tokony atao malona fisin'izao asana devoly izay mitondra retina, mitondra fahafatesana tonga eto ambony tany ary tonga eto Madagasikara izao. Engane ka ho tsapan'izy ireo ho zava-dehibe ny fianonanao Andriamanitra ary ny fandraisana ny tolotsainao Andriamanitra. Ary matoky izahay fa isy fanavotana lehibe ho ataonao ho an'ity firenena ity, ka ny krizy sosialy izay nazo malagasy, nazo amin'ny firenena ho tafarina vetivety, ny krizy ekonomika nazo ny malagasy, nazo amin'ny firenena ho tafarina vetivety, ny vahoaka malagasy dia ataonao matsapa fa vahoaka noavanao, noavanao ty nosy ity, misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Madagasikara ho an'ny Kristy, Kristy ho an'ny Madagasikara. Misaotra Tompo, amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity efa misokatra moa ny varavaran'ny trano fiangonana, ny fotoam-pivavahana zany dia manomboka izao alahady araky voasoratra io, miditra amin'ny 9 ora fidirana voalohany, amin'ny 7 ora fidirana faharoa, amin'ny 10 ora fidirana fahatelo, amin'ny 12 ora fidirana fahaefatra, ary amin'ny 5 ora amin'ny 2 ora safady no fidirana fahadimy farany. Dia isika ny makaty am-piangonana zany, isika fiangonana mamonjy fotoam-pivavahana dia aoka ho ajaintsika hatrany hatrany ny amena ara-pahasalamana. Ny ato am-piangonana moa zany dia efa misy elanelany be mihitsy ny sezantsika, tsy dia hoe fampikasokasoka firy isika, fa dia hoe tonga hamonjy fotoam-pivavahana dia avy eo mirava dia samy mody any amin'ny tokantrano misy azy avy tsiraray avy, dia azadiny ilay masaka ary vava sy orona hoy ny mpitondra fanjakana, azadiny fa teny ilaina izany tompoko, teny ilaina izany, na dia ato anatin'ny tranon'Andriamanitra ary isika. Izahay mpitarika teloana angambany no tsy manao le izy satria manjary sahirana be zahay ny teny, sahirana be koa reto namana reto amin'ny fitaritana fiderana, dia zay ny antony fa tsika rehetra dia manao na ato na voaka ao an-tokontany-piangonana na mandeha mody any amin'ny tokantrano. Zay zany tompoko dia ny teniko farany dia amin'ny anaran'i Jesosy ny tompany amindra fo amintsika tsy raray avy isambatan'olona, amindra fo amintsika isam-pianakaviana, amindra fo amin'ity Madagasikara ity, ka ny hery ny tanan'Andriamanitra dia hitsotra amintsika ka ho avaty Andriamanitra ho fandresena zao zavatra ratsy nahazo antsika malagasy, nahazo antsika kristianina izao. Ho ataon'Andriamanitra amintsika an'izany. Manao veloma tompoko amin'ny heriny indray.